Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra aloha voavahaolana. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha olona mpandinika soratra masina ianao dia ahita fa ny vinan'Andriamanitra voalohany indrindra ho antsika olombelona dia ny ahatonga antsika ho ao aminy. Izay vao ny hanome antsika ny harena ao aminy. Ny antsika olombelona ny mahamaika antsika dia le harena, ny ahazo ny harena ao amin'Andriamanitra. Fa tsy dodina isika ahazo le Andriamanitra izay tompon'ny harena. Ary zany ny zavatra mampalahelo. Fa rehefa manana olana ny olona dia ny tena zavatra katsahany fatratra ao amin'Andriamanitra dia le vahaolana. Fa atraiza ny fikatsahany an'Andriamanitra ilay tompon'ny vahaolana. Ary zany ny fotom-pisainana diso izay ahitsy ny Baiboly. Rehefa mijery ianao ohatra fotsiny zao any amin'ny Exodosy 7:20 dia mahita anao ny tantara ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egypta izy dia tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinay dia nampiantso an'i Mosesy Andriamanitra dia niteny taminy manao hoe: "Ko ankehitriny ozy izy, raha mihaino ny feoko tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Any tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo." Ireo teny ireo no ho lazainao amin'ny zanak'Israely. Miverina indrola hoe ho ahy. Fanekena voalohany io. Zany hoe raha ohatra ianao ka mitandrina sy mankatoy ny didin'Andriamanitra dia inona ny zavatra omen'Andriamanitra anao? Inona ny tambiny izay? Inona no takalon'izay? No takalon'izay dia izao: ho ahy ianareo izy izy. Ho lasa rakotra soa. Zany hoe ho toy ny harena sarobidy eo anatrehako ianareo mihoatra noho ny firenena rehetra. Dia tonga fanjakam-pisorona. Zany hoe ho afaka hifanerasera amiko, afaka hifandray amiko. Efa nisy vidéo any alohany nidresahantsika ny amin'ny hoe fanjakam-pisorona io. Zava-dehibe koa zany. Izany ny tanjo an'Andriamanitra voalohany indrindra. Zany ny mahamaika an'Andriamanitra aminao. Ary ozy izy hoe firenena masina ho ahy, ny hanokana anao ho azy, ny hahatonga anao ho an'Andriamanitra. Izay mihitsy ny tanjony. Ary raha ohatra ka tsy takatrao zay dia mbola miodikodina foana ianao mitady vahaolana. Rehefa mitady vahaolana ianao dia tian'Andriamanitra mihitsy ianao ho an'Andriamanitra. Nisy mpanompon'Andriamanitra izay fantatsika tsara, ny ray aman-dreny mamany ny lava. Ary izy io dia nanana ny herin'Andriamanitra izay niasa tao anatiny mihitsy. Dia tamin'ny voalohany izy rehefa nandroaka devoly dia tonga dia mivoaka le devoly zany. Tonga dia izay roahany dia tonga dia mivoaka daholo, tsisy tafajanona mihitsy. Dia izao nefa ny zavatra tsapany. Rehefa afaka le devolon'le olona sy le olana amin'le olona dia tonga dia lasa le olona miverina amin'ny fanaony rehetrarehetra indray, miverina amin'ny fanompoan-tsampy sy ny rehetrarehetra indray izy. Zany hoe tonga ao amin'ny tompy izy dia roahana le devoly dia tonga dia afaka dia mipitson'iny izy dia fa lasa izy mody dia mandeha amin'izay alehany any izy. Dia tonga saina mamaneny lava dia niteny tamin'ny tompy izy manao hoe: "Jesosy, isory atao anatin'ny fifoazana izay fanomezam-pahasoavana hoe tonga dia mandroaka devoly dia afaka eo ny eo zay le izy. Fa avelao aloha le olona sy le marary sy le mpiaraka amin'le marary ilona elaela atao mitoby mba ho voatefy tsara ny finoany dia zay vao sitranina izy zay izy vao miala ato. Fa raha tsy zany dia matiantoka ianao fa miverina amin'ny fanoany fotsiny ihany le olona, miverina amin'ny fanoany rehetrarehetra ihany izy." Ary zany mihitsy ry havana. Indraindray misy zavatra izay tsy tonga dia vahan'Andriamanitra ianao satria tiany mihitsy aloha tsika ho tafaraikitra aminy, ho tena tafakambana aminy, ho tena resy lahatra ka hanolo tena ho azy. Izay vao omeny amin'izay le zavatra rehetrarehetra satria izay no mahamaika an'Andriamanitra. Ary rehefa jerevanao io dia izay mahagaga ho ahy. Zany tsy ny tonga dia ny hoe ny hanome anareo an'izao, ny hahatonga anareo firenena ohatra an'izao. Ny zanak'Israely anie zavatra firenena mbola tena marefo e. Olona vao avy no andevozana ritra ny firy-taona reo. Ary any anefitra reo zany hoe mbola en danger. Zany toerana any anefitra zany. Vao aingana izy tao alohan'io izy no nitafihan'ny Amalekita. Ary tena mivoaka sepotra mihitsy vao naharesy ny Amalekita. Firenena mbola tsisy tokontaniny akory hoe aiza ny territoire hipetrahandreo. Zany hoe tena mbola marefo. Zany no mety hoe zava-dehibe aminazy dia hoe ny mahamaika anay aloha zao dia nahita hoe aiza ny hipetrahanay. Ny mahamaika anay aloha zao dia nahita hoe nahazo fiarovana satria zao fotsy Andriamanitra hoe ny mahamaika aminareo dia ny hahatonga anareo ho ahy, ny hahatonga anareo ho rakotra soa ho ahy, ho fanjakam-pisorona sy olona masina ho ahy. Ary na Jesosy Kristy dia nanamafy an'izany. Hoy izy any Matthieu
marika toko faharoa rehefa nisy ilay olona marary mipalale sisa zay tonga teo anatrehany de ozy izy manao hoe vovelany elikao de gaga ny olona manao hoe fahahoana koa zany de nambara manao hoe amin'ny andininy fasivy iza mozy izy ny tsara moramora kokoa ny manao amin'le marary mipalale sisa hoe vovelany elikao sa ny manao hoe mitsangana betaony fandrinao eo zany le misy zavatra anankiroa isafidianana inona no mety aminao le vahaolana tonga de le fanasitranana ve sa le famelan-keloka de Jesosy Kristy de niteny manao hoe ny tsara kokoa de ny manao hoe vovelany elikao zay vao hoe betaony fandrinao le fanasitranana ara-panahy aloha ny ara-panahinao no mahamaika an'Andriamanitra zay vao ny ara-nofonao ary zany nambaran'i Jesosy Kristy rehefa nampianatra mpianatra izy any amin'ny Matthieu toko 4:7 manao hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy anareo zany rehetra zany mahay zary havana mikatsaka ny lahara-pahamehana eo amin'ny fiainana aza miazakazaka hitady ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ty fa Andriamanitra mihitsy tadiavina aloha Andriamanitra mihitsy aloha atao fiazonao antoka hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao ny anamasina anao izany ny lahara-pahamehana amin'Andriamanitra ny ahatonga anao olona ho azy ny anadio anao ny anafaka anao indrindrandrindra amin'izay zavatra rehetra mamatopatotra anatin'ny sainao any mihitsy aloha zay ny mamaiky an'Andriamanitra izay izy voate hanome anao ny zavatra rehetra fa raha tsy zany de lasa ohatrany hoe le vahaolana no ambony zay vao le Andriamanitra no ambony zay vao ny zavatra rehetra ary zay ny mila tokony fantaritsika ny tantara kely anankiray zay amehezako azy de le tantaran'ilay lehilahy manan-karena anankiray nampiantso ny mpanompony rehetra izy de mba nijery izy manao hoe izy amireto ny tena mahay mangataka izy raha teo koa mba te hanao soa ho an'reto mpanompony marobe de ozy izy manao hoe reo ny arenako mpivarotra mpiopy mpamboly fa izao ozy izy angatao zavatra tokana zay tianareo amin'ny arena fananako sy ny arenako rehetra fa omeko anareo zany de samy nieritreritra daholo mipiasa hoe inona moa zany zao no angatahako de mba samy nieritreritra de sasany nakao an-tsena de nijery zay zavatra tena sarobidiny lafo vidindrindra tao de niteny hoe ny ahy ity ny sasany ndray nakany an-tsaha de nijery zay tena hoe zavatra tena hoe vokatra tsara indrindra tao ny sasany nakany amin'ny fiompiana de nijery zay biby fiopy zay tena hoe ngeza indrindra tao de inona angatahany fa nisy tovolahy anankiray zay tsy rototra mihitsy tsy nihetsiketsika teo mihitsy izy fa rehefa nangataka izy toy izy manao hoe ny any angatahako izy izy de ny zanako vavy tokana ny tiako ho ary izy nay nangataka indrindra satria rehefa azony tokoa le zanaka vavy tokana de azony daholo zany tofanana rehetrarehetra reo ary tahaka zany koa tsika Jesosy Kristy le zanaka lahatokana an'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra rehefa Jesosy Kristy no azonao rehefa Jesosy Kristy no anananao de ampy zay anananao daholo ny zavatra rehetra ary zany mihitsy no natonga n'ilay irany farandray mamonjy ozy izy manao hoe ianao no tiako hitoetra ao anatiko ao ianao tompo no tiako hanapaka ny fo tsy ny fiadananao ihany ozy izy no ilaiko tsy fitahinako tsy izany no andrandraiko fa ianao mihitsy raha izanaka fanahy ianao manontolo ianao no tiako hitoetra ao anatiko ao de izany koa ry havana ianao zay manana olana sarobahana ianao zay mitady vahaolana eo amin'Andriamanitra io androana te ampitodika ny sainao amin'Andriamanitra mihitsy aloha zay vao amin'ny vahaolana ataovy mihitsy aloha zay anananao antoka fa vita fihavanana sy tafaray amin'Andriamanitra ianao zay vao hitanao fa omen'Andriamanitra anao daholo ny zavatra rehetra rehefa tena tafahombona aminy ianao de ovan'Andriamanitra io olana io matokian' zany teny zany fa izany no fahamarinana zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika Andriamanitra aloha vao vahaolana de mampahery anao ho tahin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Ianao no tiako hitoetra ao anatiko ianao tompo no tiako anapaka ny foko aza vela isire ipantoeranao voky manontolo anao ny foko anjaka ianao no tiako hitoetra ao anatiko ianao tompo no tiako anapaka
난